dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany dia ny hoe atao ahoana, inona ny toe-tsaina hoentsika miatrika an'ity valanaretina izay mamono olona maro dia maro amin'izao fotoana izao, ary dia mampisafiritaka ny fiarahamonina satria dia feno tepitepy, feno fahoriana, feno alahelo, ary dia ohatrin'ny rafotsy be velona ka tsy hitan'ny olona intsony zany hoe aiza ny gadonana. Mandefa foana ny tenako zany eto amin'ny Jeanne Forêt Santé, ny fampiononana ny fianakavian'ireo izay manamanjo, ny fianakavian'ireo izay nisy olona maty, ary ny olona rehetra izay manodidina miatrika an'izao fahavoazana goavana dia goavana izao eran-tany zany. Ny tenako moa dia aty tany lavitra ka mandefa foana ny anjara biriko amin'ny teny fampaherezana amin'ireo torohevitra maro samihafa. Mety indraindray misy ihany ny hoe torohevitra izay somary enjakenjana ihany ny fomba fitenenako azy, satria mantsy tsy maintsy tokony ho azon'ny olona zany ny hoe ahoana marina no tena fandehan'io aretina io, ary ny hoe ny fomba hiatrehana azy. Kanefa moa na dia izany aza dia tsy ny rehetrarehetra ihany koa nefa no afaka ahitany zavatra izay azavaiko eto, ary tsy ny rehetrarehetra ihany koa nefany no afaka ahazo ny fandehan'ny aretina, satria fa nazavaiko teto ny hoe rehefa ny olombelona zany no mbola nitadiaviny androany ny anina hoaniny androany, sarotra ho azy ny andray ny karazana fanazavana izay somary fanazavana sarosarotra ihany raha ohatra ka hoe hoan'ny vahoaka tsy madady arona izany. Alohan'ny zavatra rehetra aloha zany dia faly foana ny tenako zany mampatsiahy atsika eto zany ny fepetra rehetra izay tokony averimberina isan'andro dia ny fanaovana ny masika izany, ary rehefa manao ny masika dia tapenana hatrany amin'ny orona sy ny vava, fa tsy hoe ny vava ihany no tapenana. Ny fanajana ny fanelanelanana 2 metatra ka hatramin'ny 2 metatra, ny fanasana ny tanana isan'andro na amin'ny savony na amin'ny gel hydroalcoolique, ny tsy fifandraisana tanana, ny tsy fifanoroana, ary indrindra koa zany dia ny fanajana ny manodidina anao. Izany hoe rehefa misy valanaretina ianao zany ka pozitif ianao zany dia tokony mba maniboka ny tenanao, fa tsy hoe mbola andeha zany amindra ny aretina eran'io. Zay zavatra rehetrarehetra izay zany dia ao anatin'ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana izay mampahery ny hery fiarovana ao amin'ny tenanao, ahafahanao miady amin'ny virusy ary ny fampitoniana ny saina, izay mety ihany koa anampy anao zany mba akahery ny hery fiarovana sy ny tenanao. Zany rehetrarehetra izany moa zany dia efa naverimberina matetika teto amin'ny Jeanne Forêt Santé, fa dia tsy mitandro asasarana ny tenako ny mamerimberina an'izay zavatra rehetrarehetra izay zany amintsika malagasy tsy akanavaka, isika malagasy tsy vaky volo, satria
ny fameriberenana no tonga ny afatra iraikitra sy horaiki-tapisaka amintsika olombelona satria ny fikarohana momba nyity virus ity dia tsy mitsahatra ny manam-pahaizana eran'izao tontolo izao zany mitady ny vahaolana izay mbola tsy de tena fantatra marina hatramin'izao aloha fa dia ny fitandrovana no atao betsaka indrindra. Efa nazavaiko teto daholo ny fomba rehetra izay azontsika malagasy ampiasaina toy ny fampiasana ny evoka amin'ny huile essentielle, ny ravitsara sy ny mandravasarotra. Ireny zavatra rehetra ireny dia zavatra mitondra voka-tsoa daholo ampiditra ny karazana hoe fangalana zany fitandrovana ny virus tsy hiditra any amin'ny taovam-pisefona sy ny taovam-pandevona-kanina. Zany zavatra rehetra izany dia ao anatin'ny fitandrovana averimberiko eto foana fa rehefa mandray ianao ny karazana symptôme toy ny hoe sepitsepitra, fanipanina, marary an-doha, mandoha, mivalana, mena ny maso, misy conjonctivite, tsy maheno tsirokanina, tsy maheno fofokanina dia mandehana aingana dia aingana mamonjy tobim-pahasalamana, mamonjy dokotera. Averimberiko foana zany izay zavatra rehetra izay eto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Mety misy angamba ny mieritreritra hoe mateti-piavy angamba ny tenanay kanefa moa dia tsy mitandro asasarana amin'ny fitondrana ny anjara biriky ho an'ny firenena malagasy na dia tia tany lavitra ty ara ny tenanay. Ianao izay milaza hoe mateti-piavy aho angambany, ny zavatra tiako teneninanao dia ny hoe fero afaka mametra ianao ny olona sy ny fandaharana izay tianao hojerena fa ianao tsy afaka mametra ny olona izay tehiteny eto amin'ny YouTube. Rehefa olona tsy manompa olona, rehefa olona tsy maniratira olona, rehefa olona izay manaja ny maha olombelona, maneho ny heviny, afaka maneho ny heviny ny olombelona rehetra eto amin'ity YouTube ity. Fa ianao zany no mila mametra ny olona izay tianao hojerena fa ianao tsy afaka mametra ny olona izay iteny eto amin'ny YouTube. Tsetsetsetsatsyaritra ny ahy zany satria misy olombelona izay ataontsika hoe tia pouvoir, tia contrôle eto ambonin'ny tany ka dia mieritreritra ny hamepetra ny anao zay anelingelenana, anao zay tsy hitenenan'ny olona izay tsy titiana angambany, tsy titiana ny hevitra entiny na tsy arakaraka izay andrasana hoe izao no tokony ho tenenin-drakoto na izao no tokony ho tenenin-drabe satria izay no mahafinafinaritra hevitra diso izay tompoko lasy tompoko vavy fa mbola averiko foana hoe ianao no mametra ny olona izay tianao hojerena fa ianao tsy afaka mametra ny olona izay miteny eto amin'ny YouTube satria firenena iaraha-manana adidy anjara brika no apetrako eto. Ka ny zavatra tena tiako ho atitra terneto izany dia ny hoe mitondra ny fankaherezana satria araka izay teneniko teo izay
tsy ny olona rehetrarehetra no ahazo ny tikarazana fanazavana ra-tsiantifika satria tsy ny olona rehetrarehetra koa no hanana an'izay hoe karazana marim-pahaizana zay fa manao zay afaka zany a ny tenako ny hoe mampafantatra ny pahalala hoe izao sy izao ane no fandehany ty aretiny ty ka ianao mahalala zany a no mba mapita ao an-tanàna ny hoe inona ny tokony ataon'ny sarambabem-bahoaka ianao izay napetraka teo amin'ny fitondrana nametrahany ny vahoaka fitokisana ianao ary izay no nametrahany ianao teo nanaramany ianao teo ny tsinjo azy amin'ny fotoatsarotra ohatran'izao ataovy ny adidinao asa asiana zanak'ala hafa ny fitsaboana fa ny malagasy rehetra tsy vaky volo amin'ny faritra rehetrarehetra dia tokony ahazo daholy ny fitsaboana sy ny fitandrofana izay sahaza azy amin'izao fotoana izao dia tsy fotoanan'ny fifanomezantsiny na ny fotoanan'ny fifaniliana andraikitra fa tokony samy hipetrapetraka tsara daholo zany a amin'ny plasy misy azy ny olona rehetrarehetra ny amin'ny andraikitra izay nomena azy ary noraisiny fa tsy hoe andraikitra no terena nanomezana azy fa andraikitra no raisiny ary nakatoaviny ary no tadiaviny ka tokony misy zany a izay tamberina andraikitra zay a izay hoe omena izany a ny vahoaka izay a nametraka anao teo fotoanan'izao andehanana amin'ny rariny sy ny hitsiny amin'ny zavatra rehetrarehetra petrapetraka tsara ny hoe mpitsabo any an'hôpitaly na any amin'ny toerana maro samihafa izay nametrahana ny marary ataovy ny andraikitrareo ny asanareo ary takio rehetra ka misy ny zo tokony anananareo zonareo no mitaky an'izay satria ianareo no miasa mafy amin'izao fotoana izao ary de tena azo lazaina fa mivarotra aina amin'ity coronavirus ity amin'ny fitsaboanany olona ka ataoko fa raha mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny dia tokony ahazo ny karama sy ny tambo-karama sahazan'izay a ny olona rehetra izay ao amin'ny setry ny fahasalamana satria nahoana moa no misy olona izay ho terenao fotsiny zao hoe anao bénévole kanefa misy olona izay karamaina aminarivo sy amin'ny natapitrisan'ny maro anao asa iray maninona no misy ho terena anao bénévole kanefa izy no tena andrasana amin'ny fitsaboana sy ny fanavotana ny ain'ny olombelona eo zany no hipetrahany hoe rariny sy ny hitsiny izay tokony hipetraka zany amin'izao fotoana izao rariny sy ny hitsiny ny famerenana indray ny famokarana sy ny fambolena any ambanivohitra satria hitoeran'ny fahasalamantsika sy ny fandrosoantsika ny sakafo ara-pahasalamana kanefa nisy fotoana zany angamba hoe no tsy antsinitsiniaviny zay zavatra rehetrarehetra izay nitsinitsinyavitsika ny tatsaha kanefa izy no mamelona atsika zay zany a rariny sy ny hitsiny izay apetrako eo amin'ny fiarahamonina rariny sy ny hitsiny raha ohatra ka mandeha ny atsekoly ny zanaka malagasy rehetrarehetra satria rehefa tsy mahay rehefa tsy mianatra ny olombelona iray dia mora ny manabaka azy ary dia zay zavatra zay
tato amin'ny Afrika sy Madagasikara dia nampanakarena olona maro izay hoe famelana ny vahoaka ao anatin'ny abadona izay. Ka fotoanan'izao itodiana amin'ny zavatra ohatran'izay fondamental izay rariny sy ny itsiny raha ohatra ka mananasa ny olombelona ao amin'ny tany iray, satria misy ny fitenenan'ny frantsay hoe l'oisiveté est mère de tous les vices. Zany hoe rehefa tsy manao ninninna midonanam-poana ny olombelona dia mandeha daholy ity karazan-javatra fakapanahy amin'ny endriny maro samihafa. Ny olombelona rehetrarehetra zany dia mila ny atao hoe occupation na hoe zavatra izay ifatohan'ny lohany ka zavatra itondra any amin'ny zavatra mahasoa. Rariny sy ny itsiny amin'izao fotoana izao raha mitodika amin'ny fihavanana ny malagasy maro dia maro noho tsy tia an'io terme fihavanana io. Azavaiko tsara hoe inona ny fihavanana tiako lazaina eto dia ny hoe ny malagasy tsy vaky volo dia mahazo ny tombontsoa rehetra ao amin'ny taniny, misitraka ny arena rehetra ao amin'ny taniny, isaky ny faritra rehetrarehetra. Izay no fihavanana tiako apetraka eto. Ny fihavanana dia tsy midika fa hoe miaritra ny zavatra tsy mety. Avelao teny ny ao amin'ny atoko-panohitra satria izay no asany. Avelao izy itsikera ny zavatra tsy mety satria izay no ampandeha ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'ny fihavanana daholy ny hoe mifanitsy amin'ny zavatra tao. Fa tsy ao anatin'ny fihavanana ny tsindry azo lena, ny fifanararaotana, ny fihaveran-tena ho ambony. Tsy ao anatin'ny fihavanana izay. Ka mila amboarina tsara hoe inona koa ty atao fihavanantsika malagasy ity, ary indrindra dia ny hoe tompon'andraikitra ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao, ny zavatra izay teneninao, ny zavatra mpanantenainao, ny toerana izay ipetrahanao. Raha ohatra ka hoe ikarakara vahoaka zany no toerana ipetrahanao amin'izao fotoana izao, dia tokony izay zany no andehanan'ny angovo sy ny energia rehetra ao aminao, ny fikarakarana ny vahoaka, ny tombontsoan'ny vahoaka, ny ampandroson' ny firenena. Fa tsy misy mihitsy fitenenana ao anatin'ny hoe fametrahana olona iray eo amin'ny fitondram-panjakana. Tsy misy mihitsy ny fitenenana hoe ny famenoan'ny posiny sy ny hoe ny fanatsaratsarany ny fiainan'ny vady aman-janany fotsiny, izay no ametrahana azy eo. Tsisy lalàna mikasika an'izay fa tamin'ny fahampanjaka angambany, nefa tsy ny mpanjaka rehetrarehetra ihany koa no nanana an'izay eritreritra izay ny hoe anatsaratsarany ny tenany ampiderabika amin'ny vahoaka. Fa izay mpanjaka nanao an'izay tamin'izay fotoana izay dia fantatritsika daholy hoe aiza ny hafarany natapiky ny vahoaka. Fa ny mpanjaka izay ny eritreritra foana zany ny hoe anatsara ny vahoaka, ny eritreritra foana ny hanala ny olan'ny vahoaka, ny eritreritra foana ny hotiny ny vahoaka. Izay ny mpanjaka mbola tafajanony eto hatramin'izao. Mandeha amin'ny rariny sy ny itsiny, izay no takin'ny fiainana amin'izao fotoana izao.
izay no takin'ny tontolo amin'izao fotoana izao. Mazava de mazava ane izany zavatra rehetra izany hoe mandeha amin'ny lojika mpiainana zany ny zavatra tokony isy amin'izao fotoana izao. Ka entiko fotsiny ampietreretana atsika zany ny fanantenana. Ny fanantenana no tokony atao betsaka zany amintsika olombelona amin'izao fotoana izao. Io no mamelombelona atsika. Tsy misy mahafantatra ny hoe inona marina moa zany no mety ateraky ty aretiny ty. Fa ny fanantenana ao amintsika izay no mamelombelona atsika amin'izao fotoana izao. Ny finoana fa horesitsika io valanaretiny io amin'ny alalan'ny fikatsahana ny vahaolana, amin'ny alalan'ny fikatsahana ny olana amin'ny tena tokony ho izy, ary ny fiandrasana ny vokatra na ny resultat amin'izay hoe famahana ny olan'izay. Ka manaiky atsika malagasy amin'izao fotoana izao zany andinika lalina dia lalina, andiny tena isika mianakavy. Inona moa zany no zavatra tokony ataoko? Inona zany no responsabilité amin'izao fotoana izao amin'ny tenako zany? Mila mandinika an'izay isika mianakavy. Rehefa napetraka amin'ny toerana izay hoe izay no ametrahana anao teo, eo ho responsable, ho tompona andraikitry ny olona manodidina anao. Rehefa izay no nametrahana anao teo, rehefa izay no nametrahanao ny tenanao teo, ary izay no anakaramana anao eo, dia tokony ataonao amin'ny atsakany sy ny andavany izay adidy miandry anao zay. Tsy adidy tsony moa zany ny tenenako azy fa ny hoe obligation. Ianao inona ny responsabiliténao amin'ny tenanao? Responsable ianao ny mitandro ny tenanao, tsy ho laviny valanaretina amin'ireny hoe fanazavana rehetra efa nomena ireny. Ny famaofao amin'izao fotoana izao, ny sentiment ny olombelona rehetra, ny émotion, ao ny alahelo, ao ny ranomaso, ao ny atezerana. Satria rehefa misy ny zavatra mikorotana dia tsy maintsy tonga ihany koa izay karazana émotion rehetra izay. Saingy tompona andraikitra ianao nifidy ny lalana izay tianao aleha, moa ve ianao ilona ato anatin'ny atezerana, sa ifidy ny andeha ijery bebe kokoa ny vahaolana? Satria ao anatin'ny vahaolana koa ny fitoniana sy ny fanananao an'izay hoe fanantenana izay ao anatin'ny vahaolana. Satria rehefa tsy manantena intsony ianao, dia izay ngeny mahatonga ny olona sasany mamono tena na amin'ny fomba mivatana na amin'ny fomba kolaka. Ka ny famonotena amin'ny fomba kolaka dia ny tsy firarahiana intsony zany izay fepetra rehetra sy izay rehetra mety andretrika anao sy izay mety hamono anao, efa famonotena amin'ny fomba kolaka zay. Ka anjaranao izany no misafidy. Fa satria rehefa atao ane ny fanadihadina ny zavatra rehetra ohatra ao Madagasikara
inona moa zany ny zavatra tsy ananantsika ao Madagasikara. Mbola veriko eto foana ny fitandrosana. Maro dia maro ny manam-pahaizana ao Madagasikara afaka hikaroka ny vahaolana amin'izao zavatra rehetra mitranga amin'ny firenena izao. Manana sika ny tany midadasika, tany lonaka, azo ambolena, ny legioma sy ny voankazo izay averimberiko eto foana. Manana sika ny ranomasina sy ny ranomamy midadasika izay afaka anjonoana trondro. Kanefa toa ny vahiny daholo no miliba amin'izany zavatra rehetra izany. Fa ianao angamba verivereziny amin'ny internet sy ny hainao manjery sy ity karazana filana sy plezira rehetra ity. Jerevo tsara ny ambadika izany zavatra rehetra izany. Manantsika ny maitso mavana izay afaka hanatsara ny tontolo iainana, hitondra ny fahasalamana, hitondra ny oksizena. Manansika ny arena akibon'ny tany amin'ny karazany maro samihafa. Manansika ny arena ambonin'ny tany ireo voankazo sy ny zavamaniry sesehena izay afaka hitsabotsika ny tenatsika. Manansika an'ireo karazana olona maro, ny tanora afaka hiasa, firomy ny asa ho an'ny tanora. Aiza ny laklen'izany zavatra rehetra izany dia ato ampisaitsika ato daholo no afaka mandrindra ny zavatra rehetra izay efa ananantsika eo. Dia ny fanalana ny fitiavatena. Hoentiko ahy daholo ny zavatra rehetra izay misy eto. Ny tazaposiny matinoana izay tsy afaka. Ny vahoaka tsy afaka. Ny vahoaka tsy matady arina. Tsy nomena izy ny chance andehanany any an-tsekoly satria ny arrange ny vondrombondron'olona vitsivitsy izany tsy fahatakaran-javatra zany. Zay zany no tsetsetsetsatsiaritra tiako apetraka amintsika malagasy. Angamba ny tenako mety misy miteny hoe adaladala kamby io ramatoa io miresaka an'ity karazan-javatra rehetra ity eto amin'ny YouTube ity. Zay fijerinao ahy tsy maninona fa manao ny adidiko aho, ny mandrasarasa, mitety ny ka rehetra izay mitranka amintsika olombelona. Manoro anao ny hevitra izay mety ahatsara ny fiainanao, manomboka ao an-tokantrano zany, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny resaka fitiavana, eo amin'ny resaka mpiara-miasa. Efa nytany saiko teto daholo ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Ka anjaranao ny mandray na tsy mandray ny zavatra rehetra izay teneniko eto, fa manao ny adidiko aho mba tsy ilazana ny hoe tsy nanao ninona mba hanorona hevitra ny mpiray tanindrazana. Dia toy izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Dia mbola manolotra hatrany ny fankaherezana ny malagasy tsy vaky volo. Misy ny fotoana izay
anaovako ny méditation izay somary misitaka kely ny tenako mitokana fa mivavaka ho an'ny malagasy rehetra ny tenako ary maniry ny malagasy mba ho tafala amin'izao fahoriana magitsokitsoka izao. Veloma tompoko.